Ankafamatra-ndray topoko lasy topoko vavy no tsy dia nantokatrano amin'izao alahady efatra ny volana aogositra taona 2024 izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery. Atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panajanatsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Horesantsika misimisy amin'ny tiariva ity ny resaka mahakasika ny andehan'ny fahafolo ny ilalaon'ny nosy ny tanterahana Tatsy Maurice nanomboka ny 20 jolay teo ka hatramin'ny 29 ny volana jolay. Io ihany koa ny tontolon'ny baolina kitra izay isan'ny songadina tamin'ity farany herinandro ity. Etontsika manomboka ny fotoana dia ny lalao baolina kitra iresaka ny Barea ny Madagasikara tafita midingana manaraka ny Barea Tsanina amin'izay taranja baolina kitra izay rehefa niona tamin'ny Mozambika Tatsy Maputo tamin'ity tolakandro ity resy tamin'ny isa 3-2 isika saingy tafita amin'ny dingana manaraka ihany satria efa nandresiny rainy ohatra tetsy amin'ny kianja bean'ny Mahamasina. Sarotsarotra ihany no niandry ny ekipa malagasy tamin'ity faninanana ity na ny fahatongavana tany antoerana na ny tamin'ny lafin'ny lalao zany satria dia hita hosahirantsika teo amin'ny fidirana voalohany raha efa nitarika tamin'ny isa 3-0 iry zareo Mozambikiana no niezaka isika. Hofitin'ny namana Zakino amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny 90 minitra ny lalaovana Tatsy Maputo. Nisan'ny baolina tafiditra tanin'olona no natafita amin'ny Barea Madagasikara any amin'ny fiodinana fahatelon'ny fifantsana ny shanina 24 na dia resiny Mambasy Mozambikiana tamin'ny isa 3-2 aza ny Malagasy nandritra ny lalao miverina natao androany tolakandro tao amin'ny Estadio National do Zipento dia tafitany amin'ny dingana manaraka ihany. Saivina efa nandresy tamin'ny isa 1-0 amin'ny Barea tamin'ny lalao mandrosina tao tetsy amin'ny kianja Mahamasina ny alahady 18 jolay lasa teo. Maria nafaka jina avroeny ny baolina tafiditra tanin'olona amin'ny fifaninanana tahak'izao. Efa nitarika tamin'ny isa 3-0 moa ny Mozambikiana tamin'ity lalao miverina ity teo amin'ny fizaraptaona voalohany. Napiditra amin'ny baolina nisesy ny tompo-tanàna teo amin'ny minitra 40, afadimy amin'ny 30 ary 70 rehefa nisy ny tsy fankazahoana teo amin'ny vodilarana sy ny mpiantsatokazo malagasy. Taorian'izay dia napiditra ny sesany Arnaud sy Lalaina ny mpanazatra Franklin Andriamanarivo. Nisy vokan'izany rehefa napiditra ny baolina voalohany ho an'ny malagasy Arnaud na Yaya teo amin'ny minitra 10. Atsaivina fa Arnaud ihany no napiditra ny baolina tokana ho an'ny Barea tamin'ny lalao mandroso. Nanarak'izay dia nampikobana ny aratony Victor ampiantsatokazo ny Mambasy indray Lalaina ateo amin'ny minitra 15. Niezaka nitady ny baolina faha-efatra antoko ny fiakarany any amin'ny dingana manaraka amin'ny Mambasy taorian'izay saingy mailoatra ny vodilarana malagasy. Atsapa tamin'ity lalao miveriny ity ihany koa fa na dia teo aza ny arerahana nandritra ny fandehanana tamin'ny Mozambika izay somary nikorotana ihany dia niady sy niary ny voninahim-pirenena hatramin'ny segondra farany ny mpilalao ny Barea Tsanina. I Namibia moa ny eo amin'ny Malagasy eo amin'ny fiodinana fahatelon'ny faran'ny fifantsanana amin'ny Tsanina 24. Tokony akalesona tamin'ny zavamisy nandritra ny fanomanana ny fionana teo amin'ny Mozambika sy Madagasikara iny ny mpitatana malagasy mba afahan'ny mpilalao sy ny teknisianina mifantoka tsara amin'ny lalao izay ataony.